fiadanany tompo tononoko aminao ary mbola faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy tompo anio alatsinainy faharoa ambiny folo ny volana Jona 2023 ry ava-malala amin'ny tompo anio dia anambara aminao aho ny nofy izay nampisehony tompo tamiko ho fampitandremany antsika amin'ny zavatra ho avy. Eny tompoko, zavatra ho avy ny amin'ny ady farany izay voatonona hoe Armagedona. Tena hoe ilay andro farany zany isin'ny ady farany ety ambonin'ny tany. Misy zavatra naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny nofy momba ny amin'ny fiomanana amin'io ady farany io. Izany nofy izany dia naseho an'ny tompo tamiko tamin'ny alahady faha-efatra ny volana Jona izay mbola diavintsika izao. Ka manasanao tompoko iara ivavaka amiko ametrahantsika n'izao fotoana izao eo amban'ny fitarian'ny fanahy masina, satria izy irery ihany no afaka miteny sy mampatsiahy izay zavatra tiany ambara amintsika tsiraray avy, na iza zany na ianao, satria isika tsiraray avy dia tiany tompo ho vonjena avokoa. Ka iara ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Tompo, anandratra anao indray aho eo anatrehany izao tontolo izao, eo anatrehany asany tananao tsiraray avy. Ka mitenena tompo amin'ny alalako, satria tsy mahay miteny aho Jesosy raha tsy tarihiny fanahy masinao. Fanahy masino mangataka aminao aho iteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka raiso ny kontrola ny tenako fanahy masino, satria piasanao aho, nantsonao aho ampifoa ny olonao tsiraray avy, izay manaiky iverina aminao, izay manaiky andeha araka ny sitraponao. Ka mangataka aminao fanahy masino ampifoa ny masom-panahiny tsiraray avy, ikasika ny tsiraray avy izay mangetaeta ho ianao, dia tianao anatonanao. Satria ianao dia ianao ihany no Jesosy, ianao le fanahiny ray ary ianao lay fanahy masina tsara indrindra. Ka mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andindiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany andrava ny asanao, anapotika anay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anakely tsy anapahefana aminay izany, satria ny ranao dia afaka mandevina, mandrava, mandoro ny fahavalo rehetra. Ka toy ny lavenina izany ary miverina ny amin'ny tany foana, tsofiny rivotra ka ny amin'ny tany foana ny toerany mandrakizay. Ka misaotra anao Jesosy satria ianao dia afo mandevona manodidina anay, ianao lay afo tambo avo indrindra tsisy fahataperany manodidina anay zanakao tsiraray avy. Ka misaotra anao tompo satria ianao dia fiarovana mahero anay, ianao dia fiarovana mafo anay ary tsisy mahozongozona izay natsanganao Jesosy, satria ianao no andry afo manodidina anay. Ka misaotra tompo misandrata eo anatrehany izao tontolo izao, satria ianao lay Andriamanitra tsisy toanao, Andriamanitra tokana ianao, ianao lay alfa sy omega, fiandohanay ary mbola hiafarany izao tontolo izao ihany koa. Ka misaotra Jesosy dera ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, araka ny nolazaiko tery am-piandohana dia nampanofiay ny tompo tamin'ny alahady faha-efatra ny volana Jona izany. Ny nofy izay nampahafantariny tamiko dia araka ny teneniko hoe zavatra iseho amin'ny andro farany. Ary ao anatin'izany dia efa manomboka sahady tsy moramora amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ry havana, nisy verset nomeny fanahy masina
vao ny fo aho a ny maraina izany satria tadidiko tsara izany lay nofy a dia tonga dia eniko ny fanahy masina ny teny tamiko hoe ohatraohatran'izao zany no teneniny a hoy izy tamiko hoe eny an-danitra Andriamanitra no amaly ny atokony lanitra. Ry havana izany verse izany a dia manambara ny amin'ny amalian'Andriamanitra zany a ny herin'ny rivotra izay voalaza ao bokin'ny Efesianina 4:9 izay eny amin'ny lanitra ambony a ny fanjakana izao fahamaizinana iainantsika izao. Zany hoe isatana izany eny amin'ny lanitra ambony izy no mpanjaka ny fahamaizinana. Zany hoe isatana izany a dia manana fahefana izy a eo amin'ny rahona ambony eo amin'ny voalohan'ny lanitra eo a izy a manana fahefana amin'ny herin'ny maizina. Ao amin'ny bokin'ny Efesianina 4:9 izany manambara tsara ny teny Tompo hoe mpanjakana izao fahamaizinana izao. Amen. Ry havana okanao amaky ny tenin'Andriamanitra. Efa nisy ihany a ny fampaherezana sy ny tenin'Andriamanitra momba ny amin'ny fijona vavolombelona manambara an'izay any aloha amin'ny video hafa any. Fa an'io zany isika dia anambara ilay tiany Tompo ambara ao a ny amin'ny fampiomanany antsika ny amin'ny ady farany amin'ny ilay tao hoe Armagedona. Zava-doza no iseho. Hoy aho teo hoe ny teny a ny fanahy masina hoe eny an-danitra Andriamanitra no amaly ny atokony lanitra. Dia no tadiaviko ilay verse satria teny no teneny tao anatiko izay. Dia ao amin'ny bokin'ny Isaia, andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 4:20 andininy 1:20. Fa hovakintsika hatramin'ny andininy 3:20. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hovakiko ny titra alalantsika azy bebe kokoa ny fahamarinany tenin'ny fanahy masina. Ny lohateny ato dia miteny hoe ato amin'ny baiboliko zany dia mivako toy izao hoe fifaranany fanjakan'olombelona sy fiandohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Vakintsika ny teny andiny 1:20. Amin'izany andro izany dia any ambony no amaliany Tompo ny tafiky lanitra ary ety an-tany kosa ny mpanjaka ny tany. Dia angonina tahaka ny mpifatotra ao andavaka izy ireo ka hoidina any an-trano maizina. Ary rehefa afaka andro maro dia ampamoaina izy. Dia ivoaramena ny volana ary ivaloarika ny masoandro satria Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no mpanjaka ao atendrombohitra Ziona any Jerosalema ary misy voninahitra eo anatrehany loolony. Amen. Ry havana mazava tsara ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina fa fifaranany fanjakan'olombelona sy fiandohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Any ambony no amaliany Tompo ny tafiky lanitra. Amen. Zay ilay teny tiany fanahy masina nambara tamiko. Eny ambony satria eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny tafiky Satana. Mbola eny izy, mbola manana droit izy eny. Ary midina ity tany izy ary eny amin'ny hafibe koa ny plasiny. Satria izy amin'izao fotoana izao mbola miapanga antsika any amin'ny ray. Mitatitra izay taontsika tsy mety
araka an'Andriamanitra dia mbola manana droit izy miapanga antsika, mbola afaka izy miapanga antsika, ka mila mitandrina isika. Ho avy zany ny fotoana hamalian'Andriamanitra ny amin'ny tafikany eny amin'ny rahona ambony eny. Ary miteny any koa tenin'Andriamanitra hoe ary etỳ tany kosa ny mpanjakany tany. Ry havana, ny mpanjakany tany dia maro ny olona izay manompo any Satana. Maro be izy ireny. Engany mba tsy anatin'izany intsony koa ianao. Satria ao ny olona izay mpitondra fanjakana mihitsy, ary koa olona ambony amin'ny toerana hoe vedetina ohatr'izany, satria ho fantatrao ny nofia izay naseho an'ny tompo tamiko. Zava-doza tompoko ny zavatra anjo amin'ny andro farany amin'ny famalian'Andriamanitra. Zava-doza tompoko ny zavatra anjo ny tany amin'ny famalian'Andriamanitra. Ka mila isika miomana iona amin'Andriamanitra antsika. Ry havana, io teny io dia afaka vakinao any amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay efa misy any nazavaina teto momba ny amin'ny fiavian'i Satana, ny amin'ny fiavian'ilay bibidia. Efa misy fijona vavolombelona any. Fa ny zavatra iseho dia ho avy izy anjaka eto amin'ity tany ity. Ary amono anery olona amin'ny ery ratsy zany, satria ery Satana. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ovakitsika ihany verset anankiray dia ijoro vavolombelona ao avy eo. Apokalipsy 3:10. Eo amin'ny 5:10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy, mba hay miteny ny sarin'ny bibidia, ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Amen. Ry havana, zany dia manambara fa nasiana aina ny sarin'ny bibidia. Oka ianao amaky ny tantara manontolo, satria eo amin'ny Baiboly io ilay manambara ihany koa ilay hoe anao famantarana ampidina afo avy any an-danitra mihitsy ilay mpaminany sandoka. Mila mitandrina isika tompoko. Ry havana, teo ny teny izay novakintsika dia manambara fa Andriamanitra hamaly ny antokony lanitra eny ambony, ny fahavalony izany. Ary etỳ tany no amaliny ny amin'ny etỳ tany. Ny nofia izay naseho an'ny tompo tamiko dia izao. Tamin'io alahady divaraina io dia nanofy aho hoe hitako nisy avion zany mandeha tsirairay zany ireo avion ireo. Zany hoe avion maromaro izy ireo. Zany hoe midina mihitsy, hita hoe midina avy eny ambony eveny zany midina zany. Ny fampafantarany fanahy masina tamiko dia tsy avy amina toerana ohatra hoe avy any Madagasikara na avy any Amerika, fa midina zany ilay avion avy eny ambony avy eny. Dia ilay avion zany tsy tena ngeza be, fa avion antonontonony. Dia tonga ny anankiray avy eny ambony eveny dia midina indray ny anankiray. Dia tonga ny anankiray dia midina indray ny anankiray. Ry havana, ny ao anatin'ilay avion dia tena gaga ao nahita an'ilay izy. Ny ao anatiny dia misy robot anankiray fotsiny ihany. Anankiray fotsiny ihany zany hoe mitsangana zany ao anatin'ilay avion, satria ngeza be zany ilay robot. Dia ny tapany hatreo amin'ny
bassin eo araka ny fitenenana atreo ihany zany no hita ao anatin'ilay avion ny miakatra zany hoe manomboka am'le lohan'le robot ka hatraminy eo amin'ny ambany kely ny kibony zany no mitsangana ao anatiny ilay avion dia feno azy zany ilay avion zany hoe manomboka eny mitafiny ka hatraminy ilay fametraha-tongotra zany raha anaty avion zany isika dia amin'ilay eo amin'ny kibony zany eo amin'le ambany zany misy fil be de be zany amin'ilay ambany fa le izy zany tsy mipetraka amina seza fa napetraka fotsiny zany amin'ny tany zany ao anatin'ilay avion zany ilay robot dia lay fil zany no hitako mihitsy hoe fil izay zany angambany hoe nanamboarana anazy mbola ho amperahana angambany aveo amin'ilay eo ambaniny ry havana ngeza be ilay robot ary ny sisiny avisy avanana dia hita hoe mahafeno ny abeany ilay avion raha azonao an-tsaina dia ohatrany hoe amin'ilay misy ny varavarakely fijerevantsika raha efa nandeha avion ianao fa raha mbola tsy nandeha avion ianao dia raiso ohatra amin'ny bus na hoe taxi zany hoe tonga amin'ny sisiny anankiroa avisy avanana zany ny abean'ilay robot fa ny ao aloha sy ny ao arina izany no malalaka ary tao anatin'ilay avion dia hitako misy olona manao costara zany hoe lehilahy izy io tsy azoko ny tsara hoe rove na ray fa hitako zany misy olona manao costara ao anatin'ilay avion miaraka amin'io robot io dia le izy aloha tonga dia hita hoe olona fotsy oditra ry havana hitako zao mihitsy ilay avion midina aveny ambony eveny midina hoety antany midina hoety antany dia tonga iny anankiray iny dia avindray ny anankiray mitandahatra zany izy ireo mitondra robot ary hitako tao anatin'ny nofy izako mijery an'ilay izy kely sy bitika mihitsy eo anatrehan'ilay robot tonga zany ary hitako tao anatin'ny nofy fa ohatrany misy olona anankiroa anatina toerana ohatrana orinasa lehibe ilay fiandrasana zany amin'ny aéroport reny miandry zany zareo io amina micro miteny zany miresaka miandry an'iny avion iny hijanona zany amin'ilay toerana ry havana ny maraina hoy aho dia nampafantatra ny fanahy masina fa ady farany no anomanana an'izy ireny tompoko tena efa fanomanana amin'ny ady farany Armagedona zava-doza ny ho avy zava-doza dia nasain'ny fanahy masina aho hijery ao anatin'ny YouTube mba ahalalako bebe kokoa ny momba ny amin'ny robot na dia efa misy ihany ary fantatro izay hitako tamin'ny journal ary koa nambaran'ireo zanako tamiko ry havana zava-doza neny zavatra efa miseo aty ampitan-dranomasina raha ohatra ka any Madagasikara ianao ka tsy mahita ny vaovao misy aty ampitan-dranomasina any amin'ny tany sinoa fotsiny dia efa misy robot no lehibeiny orinasa robot no lehibeana orinasa dia io robot io no mandidy sy manapaka ny asany ilay orinasa dia ireo olona 9,000 mandeha miresaka amin'io robot io
momba ny amin'ny asa tao. Ry havana zava-doza, zavatra noforon'ny tanan'olombelona ihany no lasa tompony ary lasa toy ny Andriamanitra atahorany. Ireo mpiasa ireo dia matahotra azy ary manaja azy, ary afaka mandroaka ihany koa ilay robot. Ry havana, efa misy koa any mpiteny amin'ny vaovao an-tsary, zany hoe ohatran'ireny miteny ny vaovao amin'ny tele ireny. Efa robot no miasa any amin'ny toerana misy ny sinoany. Efa robot no miasa amin'ny toerana tokony asan'olombelona. Efa misy ihany koa robot izay efa naseho tamin'ny fahitalavitra dia nametrahana fanontaniana, satria afaka izany ny olona mandeha manontany azy tamin'izany, tao anatin'ny exposition zany. Zany hoe nampahafantarina ny olona zany le izy dia afaka zany ny olona nijery an'ilay robot. Ry havana, nametraka fanontaniana olona anankiray hoe mino ve ianao, dia niteny ilay robot hoe tsy mino na inona na inona. Zava-doza, normal tsy mino izy satria robot izany no manomboka andidy ny fiainantsika zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Ary ny zava-doza anankiray, misy ilay olona lehilahy anankiray manan-karena be izay tena mikarakara momba ny amin'ny intelligence artificielle sy resaka momba na robot. Izy dia niteny hoe tokony asina puce ny lohana ankizy kely rehetra ao anaty lohana ankizy zany, satria tsy maharaka intsony ny fahaizana robot ny sainy zanak'olombelona. Ore olona, zava-doza efa amin'ny andro farany isika izao, satria hoy izy raha asina puce ao anaty lohana ankizy na lehibe izany dia mbo afaka atakatra angambany ny saina fahalavirany sain'ilay robot. Efa tonga amin'ny andro farany isika izao. Oka isika hitandrina ho maro ny asa izay efa omena any robot. Ho maro aty ampitan-dranomasina dia efa miomana ny olona afaka taona vitsy raha ohatra ka mbola tsy tonga Jesosy dia ny robot ankabeazany no andray ny asan'olombelona ary andidy ny olombelona, tahaka ilay efa misy any amin'ny tanin'ny Sinoa izay nambarako teo. Ry havana, zava-doza manambara ny tenin'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana amalin'Andriamanitra ny tafiky ny lanitra. Isatana mihitsy no manome saina n'olombelona anomana ho miaramila miaraka amin'ny andro farany ireo robot ireo izay ho ampiasainy amin'ny andro farany, amin'ny guerre farany, hoe anohatra an'Andriamanitra. Ry havana, ny robot dia tsy manana antra, tsisy fo. Ny tetika n'izy ireo amin'izao fotoana izao dia miezaka izy ireo mba atonga ny robot hitovy fisainana amin'ny olombelona. Zany no eritreritra ataon'izy ireo. Ary ankehitriny aty ampitan-dranomasina dia efa afaka mifidy ny zaza ao akibony sahady ny ray aman-dreny raha tiany ho lahy na ho vavy ny zaza ao akibony, na dia mbola tsy teraka kory ara. Ry havana, mitandrema isika fa tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Tompo. Teo isika dia
nare tsara ny vaky teny tao amin'ny bokyny apokalipsy ilay hoe navela anisy aina ny sarin'ilay bibidia izy ry havana sarina bibidia zany hoe ao anatin'ny fahaizana ara artifisialy avokoa izany isatana mihitsy no mampiasa an'io mba anapotehana ny zanak'olombelona manao famantarana mampidina afo avy any an-danitra izy ry havana zava-doza ny zavatra misy aty koa dia ny olona efa maty le mpihira malaza ireny dia alain'izy ireo ny feony afaka apetraka amina hira afa efa misy any koa hoe spektakla afaka mandeha mijery spektakla ianao de spektakla ile olona mpihira maty izay efa maty efa ela dia tonga ny olona hijery an'ilay spektakla dia ny zavatra misy ny sariny ny eo alona zany hoe par ordinateur izany hitanao mihitsy zany mihetsika zany ohatran'ireny hoe eo reny nefany zavatra artifisialy avokoa izany dia le olona miaino mijery spektakla zava-doza kely sady ao avy Jesosy ry hava malala amin'ny tompo mibeba mijoro tsara fa ho avy Jesosy mitandrema fa kely sady ho tonga ny farany nampafantatra ny fanahy masina tao anatin'ny nofy nasehony tao anatin'ny nofy ny zavatra efa tonga eto ambony ity tany ity isatana dia romotra ary tsy faly amintsika zanak'olombelona ho avy ny fotoana andravany ary rehefa mandrava izy am'izao izay mahajoro tsara ihany no tafakatra any an-danitra mifoaza tompoko fa ho avy Jesosy ry havana izay ny anio oka isika samy andinika amatapatatra ny manodidina antsika mifoaza mibeba miala amin'ny ratsy raha izy Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao raha mbola tsy nandray an Jesosy ianao fotoana izao miomana fa ho avy Jesosy mahereza tompoko fa kely sisa dia ho tonga ny farany ry havana raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola miverina eto ihany aho anambara zay tiany ambara satria mbola maro ny tiany tompo ambara amintsika tsiraray avy mandra pelantsika ety ambonin'ny tany vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany amen veloma tompoko